anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tompo vavy manaona tomboky lahy araka nefa navoaka io arivo teto dia i Laura Gasy no ho vahintsika. Laura Gasy mirabanao. Faly mirabanao andry matoa zavatra voajanahary. Laura Gasy any amin'ny TVM no tena ahitananao samaraina. Dia any anaty tambazotra tserasera. Fiza moa tena afatara iny tena anaranao verany le anarany ray Laura Gasy foana. Raha Andrianiana Miorasina Laura no tena anarako anaty karapanondro. Ya. Mahafinaritra ny mandray anao eto satria ny olona te hafantatra zany hoe Laura Gasy zany. Aloha zay foana nitondrana azy. Tsy mampaninona anao Tsy maninona mihitsy. Ya. Ny vaovao tena faran'izay mafana zao Laura dia ity resaka le hoe fampiatona ny filohan'ny Repoblika tamin'ny asany nataony solombavambahoaka. Ahoana ny hevitrao aloha? Amin'ny solombavambahoaka ny zareo moa zany dia mitondra an'izay feo an'ny vahoaka avy eny an-kianja dia iny zany izy. Le izy ve dia tsy lojika ihany mantsy le izy raha ohatra ka nisan'ny solombavambahoaka manohana ny président Rajoelina lasa tsy nanohana azy tsony. Ahoana ny fahitanao azy zany? Efa hitantsika koa ny fivoaran'ny olona tao anatin'izay roa herinandro mahery kely izay hoe raha miainga tany anatin'ny fitakiana ny jiro sy ny rano ilay izy efa misy marary ihany koa ny tsirairay ihany fa ny andran'izay hoe fotoana izay dia samy namoaka ny tany am-pony dia izay no nahatonga ny indra amiko manokana. Dia ahoana izao ny andra avy any am-ponao hoe mba avoay kely? Faly, ravo? Faly fa eny ny feon'ny vahoaka satria izay ny tena hoe anisany zo fototra tena hiadiko ihany koa hipetraka izay hoe alalahana aneo hevitra izay. Ny mety nahagaga mivaly teninao roatra ianao hoe tsy faly satria ianao mirotsaka an-dalambe niaraka amin'ireo tanora ireo. Zay? Farany zavatra nitakiko tamin'ny voana nomboka ny tolona dia ny resaka jiro sy rano aloha. Fa amin'ny antsoko teo hoe rehefa misy ny fivoarana dia hita hoe misy zavatra mandringa ihany koa ka etsy sy eroa dia nitambatra tao ilay izy. Ianao ve mahatsiaro hoe anisan'ny mitondra anjara biriky ny taonan'ny olona namonjy an'io tolon'ny GNZ io? Ny taona aloha tsy dia tena tany loatra ilay tanjoko satria mampiaro ny zon'olombelona dia resaka hoe hitako ny zo fototra mihitsy ny tena nandehanako teny. Mety hoe nampiseho angamba hoe afaka ataontsika ilay izy satria ny andro voalohany izany hoe ny alakamisy 25 ny volana septambra no teny dia tratra ny herisetra moa izany ataon'ny mpitandro ny filaminana ny lacrymogène ny enjehana hatrany anaty elakeran-trano dia nanao horonan-tsary anankiray izay tonga hatrany amin'ny 100 000 tany ny réaction an'ilay izy 1,800,000 ny vue izany hoe maro ny olona nahita an'ilay izy. Zay ma-influenceuse anao zany mi-influencer olona nefa ny anao miteny hoe amin'ny anaran'ny tenanao raha vao mipoitra ianao dia hoe iny dia influenceuse dia mahatarika olona zany. Ekenao ve zay? Laura Gasy ny anaran'ilay pejy dia mazava ho azy ny fiainako iray manontolo mihitsy no entiko ao anatin'io pejy io. Ny asako hitan'ny olona ao, ny fiainako amin'ny andavanandro hitan'ny olona ao, ny ady ataoko ihany koa amin'ny karazana herisetra sy ny fanoherana rehetrarehetra dia hita ao avokoa. Ia tsara tolo manamarika fa i Laura Gasy dia manana fikambanana miaro an'izay hoe zon'ny ankizy sy ny vehivavy izy teo. Inona moa ny anaran'ilay fikambanana? Manana fikambanana tsangana ara-dalàna tamin'ny taona 2024 Gasy Vavy no anarany. Miresaka ny zono-vehivavy eo ihany koa ny fampandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fitantanana sy amin'ny lafiny politika. Ankoatran'izay dia mpiaro ny zon'ny ankizy ihany koa eo anivon'ny UNICEF Madagascar. Eo anivon'ny UNICEF Madagascar. Dia eken'ny UNICEF hoe zao engagement politique an'i Laura zao? Engagement citoyen no fiantsoko azy. Sy mbola tonga any amin'ilay resaka politika mihitsy aloha isika. Ary izay mbola teneniko foana na ny ao anatin'ny pejy nanety hoe conviction personnelle ilay izy amin'ny anarako manokana no nandehanako ny tolona teny 25 ny volana septambra noho ny fivoaran'ny raharaha sy ny fisian'ny herisetra dia tsy maintsy niditra tsihatra amin'izay ny fikambanana Gasy Vavy. Tafiditra koa zany ny fikambanana Gasy Vavy amin'ity tolona ity tsy tena ilay tolona loatra fa tena hoe fanoherana n'ilay herisetra nataon'ny mpitandro ny filaminana nandritin'ny tolona. Tsy ny olona teny an-kianja ihany mantsy ny tratran'izay
herisetra izay fa hitantsika ary nalefaka tao anatin'ny pejiny gasy vavy mihitsy hoe na ny olona tany atokantrano ary rehefa manenjika le mpitolona ny anatin'ny elakelan-trano ireo mpitandro ny filaminana dia tafatsofoka ny anatin'ny tranon'ilay olona ny lacrymogène dia hitantsika hoe misy zazamam-behivavy lasa tsy maintsy misaoty avy eny am-baravarakely tsy maintsy mitsoaka ao amin'ilay trano misy ny marary sy ny sisa dia tsy maintsy niditra tsehatra hoe manameloka an'izay herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy izay ny gasy vavy ary no ny tena navaivay ary n'izay resaka herisetra izay dia hitantsika ny fiantsiana ady amin'ireo fianakavian'ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny page Facebook hoe rehefa vadina mpitandro ny filaminana dia andao atao ohatra izao rehefa zanaky mpitandro ny filaminana dia tsy avela mianatra rehefa vady mpitandro ny filaminana tsy avela mividy zavatra eny amin'ny épicerie sy ny sisa dia izay ny tena anisany tiana horesana hoe ao anatin'ny tolona sy ny etsy-bahoaka ohatran'ireny dia tena hoe anisany tratra ny herisetra sy ny tsindro azo lena ny vehivavy sy ny ankizy. Tonga dia voalinao le izy fa saika anytany ianao mantsy hoe tsy mitanila ve ianao fa na ny andanina ny ankilany na mitandro filaminana na ny mpitolona dia samy miara-ny herisetra daholo zany tsy miandanina ianao zay tratra zany dia tsy maintsy arovany lora izay le hoe zon'olombelona izay ya iverina amin'le anina aloha alao aloha lora resahana eny ty hoe influenceuse ty ohatra ny vao taona vitsivitsy mantsy zay nitrangana zany zavatra zany efa mahazo vahany eto Madagasikara ve zany resaka zany raha za manokana zao dia ny 20 ny volana novambra 2024 no nanokafako ny pejy Laura Gasy ny tanjona dia mazava ho azy ny pitso ny andro maneran-tany adina amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy le 20 ny volana novambra ary ao anatin'le 16 jours d'activisme hoe isika le 40 andro adina amin'ny herisetra ny antony nananganana ny pejy dia hiresahana momba an'izay herisetra mahazo ny vehivavy izay ny herisetra na ara-patana ny ara-tsaina ny ara-pananahana ny ara-bola ihany koa izay toa zary jerena fotsiny rehefa eny amin'ny fiarahamonina satria hoe hivady ao foany reny tokantrano fiafiny sy ny sisa dia hoe andeha ovakitsika mpansilana le izy indrindra ihany koa maro ny tanora izay hoe mampiasa an'izay tambazotra izay mila anaovana sensibilisation na fanetanana hoe isika indrindra fampahafantarana hoe inona avy izany herisetra izany satria za rehefa ianantsika isan'andro le izy dia mieritreritra hoe zavatra tsy misy dikany kanefa dia misy fiantraikany manokana inona ny antony nanokafako ny pejy dia satria zatratra n'izay herisetra izay tamin'izato olatsiny ono influenceuse ho amin'ny tsara sa ho amin'ny ratsy matetika eny anivon'ny fiarahamonina metraika eny amin'ny fiarahamonina ny zavatra ataonareo hoe menao ve positif ve sa misy négatif ny influenceur misy manely zavatra ratsy misy misy sarotra be ny mame an'io tambazotro io indrindra amin'izao 2024 izao satria afaka manana smartphone daholo isika rehetra dia afaka mandeha hevitra avokoa ary ny tena ratsy be dia afaka miafina ianao any ambadika compte fake manao an'izay fanehoan-kevitra izay za dia anisan'ny olona nitsipaka marin-drano foana tany aloha tsy tiako mihitsy ny antsoina hoe influenceuse zany rehefa misy miteny dia teneniko foana hoe créatrice de contenu no na hoe raha hoe tiana ho atao lavidavitra kokoa dia ataontsika hoe leader d'opinion dia nefa taty aoriana moa zany mipetraka le hoe influenceuse tsy afaka amin'izay fa miezaka miala amin'ilay sara petraka ry zareo avy any ivelany ry zareo mantsy no ny andohan'le izy ary zareo no nanaratsy an'le sary taty aoriana rehefa mijery ny influenceur sy ny influenceuse any ivelanysika dia mahita hoe misy resaka fisolokiana ao ambadik'le izy misy fampanantenana pokaty misy manao fiainana hafahafa sy ny ohatran'izany dia izay ny anisany hoe tsy dia nitiavako loatran'izay raha ohatra hoe tao anatin'izay taona maromaro nanaovanao an'ity zavatra ity zay ty influence moa zany filaza azy misy fahafapo anaty ve ianao hoe naova fiainan'olona naova fijerin'olona fisainan'olona ny tena nafinaritra tao anatin'ilay izy tena raha tadiditsika tamin'ny taona 2024 ihany koa nivoaka ny lalàna momba an'izay hoe herisetra mifototra amin'ny malahy sy amin'ny mavavy izay rehefa nanomboka nanao an'io page io zany tamin'izany dia natsony ministèran'ny mponina sy ny UNFPA hoe andao ataontsika fandaharana ary zany izy ity satria
mahakasika ny olona rehetra izay saka herisetra izay le teraka ny fandaharana herisetra teboka nandeha tamin'ny televiziona malagasy dia nandeha ihany koa tamin'ny TV plus tsy nijanona teo fa betabe ny association lasa miantso ny fianarana ihany koa miantso hoe mba hanofy sensibilisation kely hoe izay momba ny harcèlement scolaire sy ny ohatran'izany betsaka ihany koa nanomboka nampiasa mitambazotra Facebook dia lasa tany manao an'ireny karazana signalement ireny ny olona izany hoe mitoroka hoe misy zaza misy vehivavy tratran'ny herisetra atao aminay dia inona ny afaka atao dia noho izay hoe fiarahana miasa tamin'ny ministère mponina sy ny UNFPA izay dia nifankafantatra tamin'ny zareo avao amin'ny brigade féminine de proximité asana polisy misy hoe zany ny ataonao zany dia maka zany le signalement ao anatin'ny pejy rehefa misy mitoroka dia mitondra tanana ny zareo mihitsy makany amin'ny brigade féminine de proximité manao fitarainana dia rehefa miakatra parquet-na ohatran'izany dia miantso ny namana bénévole indray ireo avocat dia mitohy mandeha ny procédure. Ianao manao asana polisy ve zany nareo sa parapolisy? Ataontsika hoe tantsorika angamba ilay izy ho an'ny ireo victime satria tsy hitan'ny zareo izay anaovana an'izay fitarainana sy fitorohana izay ny olona ihany koa matetika matahotra an'izany resaka hoe polisy fitsarana sy ny sisa izay dia ohatrany hoe ianao zany manao tetezana avatsy mandeha makatsy ny mahafinaritra ihany koa ao anatin'izay hoe signalement izay dia le hoe tsy mitonona anarana ilay olona satria izay no tena atahorany sao dia sanatriny izany manao valifata ilay olona mpanao herisetra dia ry zareo indray ny tratran'izay hoe antso-tsay izay rehefa ia veriko fa mazava angamba izay momba ny resaka hoe asa mandraraha asa moa izy io tokoa andraisam-bola sa tena bénévolat fotsiny zao tena bénévolat fotsiny sotra ia zay ngamba momba n'iny fa aleotsika hivadika amin'ny resaka raharaham-pirenena ny famory ve nareo influenceur andeo hitolona sa ianao mo niteny teo hoe initiative personnelle anao le izy fa na tianao na tsy tianao dia tafaraky nareo influenceur nisy ny fanao fotoana tamin'io fotoana io dia nisy kosa ny fanojy tena kianja ny influenceur rehetra tsy mifankafantatra daholo mihina fa ohatr'izay ihany koa ngamba ny artiste rehetra fa ohatrany hoe hitako fotsiny Andriamatoto Varafojanahary amin'ny fandaharana sy ny ohatran'izany dia fantatro tare dia rehefa mifankahita isika dia miresaka satria samy misehatra any anatin'ny tambazotra nisy ny maromaro taminay tena mifanao fotoana mihitsy ny andao mba hiaraka andeha hitolona io 20 ny volana septambra io za tena hoe nandeha rery dia ny fanena teny kianja dia nyresaka dia tafiditra tao anatin'ny vidéo andry zareo moa zany dia teo amin'izay no mitsangana hoe ry zareo influenceur izay no natonga an'ilay izy amin'izao zany raha ny fahalalako dia efa manomboka misorganiser zany hoe mifandamina zany ireo ankizy jeune Z ireo le mitarika an'ilay tolona dia nareo koa zany rantsana anankiray tafiditra ao anatin'ilay organisation sa tsy tsy tafiditra ao anatin'ilay organisation izahay satria araka ny teneniko teo hoe teny kianja ihany izay no ny fanena ny apitso dia efa samy nanohy ny asa mandrarany samy hoe nanao an'izay tolona n'izay tamin'ny eritreriny sy tamin'ny fomba fanao ny anahy zao anisan'ny nitolomako ihany koa dia nitao anatin'ny tambazotra satria io ny tena hoe azo lazaina hoe haiko dia afaka nanao tolo-tanana nanao tetezana teo amin'ireo ankizy voasambotra sy ireo avocat bénévole satria teraka ihany koa ny avocat bénévole ny 20 ny volana septambra efa karazana tolona anankiray ihany koa zany misy taminay ao anatin'ny influenceur tena hoe hitatsika teny kianja foana isanandro dia ohatr'izay le izy samy nanana ny tolonany amin'izay avy eo zay samy nanana ny tolonany zay no voamarika hoe samy makinde samy mandeha samy mitady zany CNZ da mandeha dia ndray tolole dia tonga amin'ny maraina dia lasa mitolona dia tonga ny hariva dia dia misy an'ilay mizara mofo sy bonbon ohatrany dia ohatrany hoe nanao excursion dia mody ny hariva dia rapitso indray za mahita fijery ny olona avy aty ivelany izay hoe samy manao excursion izay izany hoe tsy tena kianja isika izay ihany koa no mahenjana be an'ity tambazotra Facebook ity tsy journaliste ny olona sasany mandefa an'ireny sary any anatin'ny tambazotra ireny dia mivoaka amin'ilay contextany le sary ohatra na le vidéo ohatra misy tokoa ny point de repos izay ny alatsinainy raha tsy diso dia efa nanomboka nisy izay
toerana rano tamin'ny voalohany aloha dia hoe fisotroana rano a fanasana tarehy rehefa jenjiny lacrymogène ary fandraisana tanana an'ireo izay naratra tao anatin'ny fiazakazahana na hoe tao anatin'izay hoe fataorana zay tonga ny sandwich fa zay mihitsy ilay izy noho n'lay izay le influence angamba hozy izy ianao teo a dia terepana amin'izay ny olona sasany mety hoe tsy afaka mitolona izy satria tsy maintsy miasa mety hoe tsy afaka mitolona izy satria misy fahasahiranana ara-batana mety hoe tsy afaka mitolona izy fa any ivelan'ny Madagasikara kanefa dia te handray anjara amin'ilay tolona dia izay no tonga n'ilay zareo hoe andeha vola dia alefa aty Madagasikara dia hoe inona ny anaovana azy dia hoe anohanana an'izay tolona izay dia hoe andao asitsika an'izay point de repos izay marina mihitsy ny tenenin'ny mpitolona hatramin'izay hoe tamin'ny andronay tsisy an'izany tsisy makaina izany tsisy mipetrapetraka izany fa alefa foana kanefa efa izay ilay fandaminana taty aoriana fa kosa hoe nandray lesona izahay tao anatin'ny commentaire sy ny sisa raha ny hitako Laura ianao anisan'ny navita nanangom-bola ho an'ireo mpitolona ireo ary tao vola be mihitsy no voangony Laura ananampianan'ny mikiolo indrindrindrindra raha tsy diso hoe inona nomboanao azy ny resaka cagnotte ao anatin'ny pejy Laura Gasy manokana satria izay foana hoany ana amin'ny anarako sy amin'ny anaran'ny pejy foana rehefa miteny dia tsy initiative personnelle ilay izy izany hoe tsy avaty amiko ilay izy tsy hoe zahako no miteny andaotsika hanao cagnotte ho any anina fa na misy olona miteny te handefa vola ho an'ny mikolo izay satria nampietsi-poanay ny zavatra nataony dia nanokatra n'ilay cagnotte ny mikolo tao anatin'ny ndray alina sy ny tapakandro maraina dia nahazo 4 millions d'ariary nakatona ilay cagnotte avy eo dia natolotra anazy ny talata tao aorianan'iny ny olona moa izany rehefa mahita an'izay hoe cagnotte izay dia tonga amin'izay hoe ahoana ny atao sy ohatran'izany maromaro ry zareo tao no nanaovako cagnotte indrindra ry zareo voatifitra tena sonerana tamin'ny alahady lasa teo nisan'ilay mpiavana anankitelo madame Lalao madame Saoly dia monsieur Yandry dia Yana Sarobidy moa izany izay mbola amin'ny hôpitaly ihany koa ry zareo amin'izao fotoana izao ry zareo nanaovana cagnotte farany tao anatiny tao 4 millions d'ariary ihany koa ny vola azo dia nizaraina 1 million d'ariary isan'isan'ny ry zareo iverina amin'le tolona ako Laura ikeny rehetra kosa aloha fa nanajara-biriky nampahomby an'ilay izy nareo influenceur zany dia ahoana ny toyany samy vita eo dia vita ny tolona dia samy mandeha amin'ny lalany amin'izay fa dia izay ataon'ny mpitondra fanjakana sy izay manaraka eo mahatolo ilay izy nandeha ny tolona dia nisy zavatra tsy nety tao anatin'izay araka ny teneniko anao tao hoe mety hoe nenata amin'ny fiatombohan'ilay izy aloha dia hoe nijery sondrano rehefa manao jeritodika n'izay mampiaro ny zon'ny ankizy sy ny zon'ny vehivavy izay dia be da be ihany koa nefa ny zavatra hitako hoe tsy ampy tao anatin'ilay fiarovana n'ireo vehivavy sy ny ankizy ireo izany tao anatin'izay dia izany hoe reny herikerika maromaro reny no nahatonga ny tolona io izay ilay teneninao hoe nampahomby an'ilay tolona ihany koa ve ny zavatra nataonay tsisy hoe ianona na ianona no nampahomby an'ilay tolona ary mbola ao anatin'ilay tolona tsika amin'izao fotoana izao ka mandray anjara-biriky nareo tafavoky ny ala ny tolona no hitambarana fa samy nanana ny zavatra tena no takiny izany ny tsirairay nandritra n'izay fotoana izay ahoana Laura Gasy rehefa vita zao ty raha ty dia afa-po ny mpitolona afa-po ianao satria tratra le hoe anova rafitra samy anao tsy te anova rafitra izay mihitsy ny andrasana hoe ny rafitra no miova raha ny olona fotsiny miova fa mijanona amin'ny rafitra efa hatramin'izay ka hatramin'izao io dia hiverina foana ny tolona ny etsy-bahoaka ny grevy asakasaka izay fomba fiantsoantsika azy ny anahy ihany koa ny tena iandrasako dia ny vehivavy ho tonga saina andray andraikitra amin'izay resaka fitantanana sy ny resaka politika izay raha iresaka mombana tarehimarika isika dia 4.5 isanjato fotsiny ny vehivavy sy foky tany ary 5 isanjato fotsiny no be ny tanàna mety tsisy mifidy le candidat izany ve ny fahitanao azy ny fahitako azy dia aleo hitodika manokana amin'ny vehivavy mila tsika ny mandray andraikitra ny anatin'ny antoko politika matetika rehefa vehivavy mantsy dia sekretera
tambola fa tsy hoe mitantana an'izay hoe antoko politika izay ary matetika malaindaina amin'izay resaka politika izay mazava ho azy kosa aloha raha amin'izao 5 izao miresaka amin'ny vahoaka tsotra ianao dia hoe maloto izany resaka politika izany ohatra matahotra foana kanefa rehefa tsy tsika olona vonona sady vanona ve no iroso amin'izay fandraisana ndraikitra amin'ny resaka politika izay iandrenizy ary tsika ka ianao ary ny voalohany anotaniako manao politika zany ianao sa hiditra ny toko politika sa hanangana toko politika hatreto aloha dia mbola miady ho an'ny zon'olombelona isika fa hitantsika eo ny fivoarana anao anina kely ny Laura Gasy ary io zany zao zava-misy amin'izao fotoana izao hoe lasan'ny miaramila ny fitondrana ahoana ny hevitra ao iomana ve ianao anao politika aoriana n'ilay fitondrana miaramila azo eritreretina ia ohatrany tsy samy teny ianao raha vao resahana zavatra oatra zany mbola ao anatin'le tolona fiarovana ny zon'olombelona tsy afaka mihitsy ny tonga dia hiteny hoe anao an'izao na anao ohatran'izao satria raha miresaka fotsiny izao tsika raha ny kahany UNICEF Madagasikara izay hoe mpiaro-ny zon'ny ankizy eo anivon'ny zareo dia tsy maintsy miala amin'izay andraikitra izay aloha izay vao afaka miteny malalaka hoe anao politika ve hiditra anaty antoko politika ve anangana toko politika ve fa raha zao tsika miresaka izao aloha zany dia mbola hitako hoe ilaina ao anatin'izay ady ho an'ny zon'olombelona izay satria izay ny tena anisan'ny nijoroka ihany koa teny an-kianja hipetrahan'izay zo fototra izay ny zo maneho hevitra ny zo tsaboana ny zo petapela izy efa nalefaka ao anatin'ny pejy ao fa ka resahantsika tsirairay fa olany eto ny fotoana ka politika anie zany Laura politika edona anie zany resahanao zany na fitsaboana inona fa anatin'ny zon'olombelona ihany koa izay efa raha votsy ianao ihany teny teny hoe rehefa tsy eo anaty politika tsika vehivavy dia lolovin'ny politika raha tsotsoroko le resaka ny tiako tenenina hoe mila mandray andraikitra tsika vehivavy raha miresaka fitantanana izany isika sy ny resaka fanabeazana raha hoe ny tokantrano ny lasa fokontany ny lasa commune ny lasa district ny lasa faritany ny lasa firenena dia iza ny manao an'ilay ny andohany izany rehetrarehetra izany eo tokantrano ny fitezana ny vehivavy ny fitantanana ny ao tokantrano dia ny vehivavy izany hoe efa ao anatintsika ilay fitantanana efa ao anatintsika ilay fanabeazana efa ao anatintsika ilay fitiavana ny havanona ny taranaka dia ndeza tsy izy fanontaniako farany Madagasikara toy inona ny eritreretin'ny Laura amin'izao hoe misainizay zany zao manana hery ireo no hitondra ny Madagasikara sy ho maro anisy eto Madagasikara afaka taona vitsivitsy mba tsy lazako hoe efa izy ary amin'izao fotoana izao inona ny Madagasikara ndraindrainao hoiraiko aminao ve ry tanindrazanay malala zay mantsy le tena hoe le hoe sambatra tokoa izahay ao anatina firenena lavitry ny kolikoly tsisy kolikoly mihitsy ao anatina firenena hoe tsy mila mitady vola mipopopopo mivarotra tanindrazana ny ray aman-dreny mandefa ny zanaka mianatra any an-dafy vao mahazo an'ilay fanabeazana ary matetika rehefa tonga any dia aza miverina ty tsony fa aleo any fa any metimety kokoa Madagasikara ho an'ny malagasy izay ny endrazako mbola misy ambara tsisy ambara tsony fa dia makasitraka anao nasany io misaotranao Laura Gasy isaorana koa mpanaraka ny fandarana solanga mametraka ny mandram-piona sy mandram-pitafa tomboko avy sy tomboko